Palmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity manona ny fiadanan'ny Tompo aminao androany. Salama daholo ve? Alleluia. Raha misy tsy salama, tsangano tanana aloha raha misy tsy salama. Salama daholo. Misy tsy salama. Afaka ho an'ny mararitsika rehefa aveo ampatsiahivo raha diniko. Dia androanina izany natsany dia ozany tenin'Andriamanitra izay milaza hoe nandefa ny teniko aho mba hanasitra anazy dia hanala azy amin'ny longoa izay nienjerany. Androany misy tenin'Andriamanitra izay hasitrana amin'ny fanahintsika indray. Amen. Ity teny ity ny fampizarako tany amin'ny toerana hafa fa hitako hoe ilaitsika eto ilay izy dia hoentintsika eto isany mba ahafahantsika mandroso ihany koa amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Amaky tenintsika atao amin'ny Matthieu 5:20 no andresantsika an'izany. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hisy toeny izy ity amin'ny heriny aho fa ho alefantsika tsikelikely. Matthieu 5:20 vakentsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny telo ambin'ny folo. Matthieu 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fatelo ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny soramandry, ny fanoharana ny Virgine folo. Andininy voalohany, ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny Virgine folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitay izy. Ari ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samirendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamaton'alina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virgine rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solika anareo izahay fa efa faty ny fanalanahy. Fa ny endry namalaka nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virgine teo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatra ianareo. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo ny andro na ny ora. Amen. Io teny io no ifampizarantsika mikasika ny fiavian'ny Tompo izany. Ny Matthieu 25, ny Luka 21 dia miresaka daholo ny manomboka 24 moa zany. Matthieu 24, 25 manava tonga 28 mitsambikina kely izy amin'ny 26, 27 izy miverina mitantara kely ny fahafatesan'i Jesosy. Amin'ny 28 izy miverina indray miresaka tahak'izay ihany koa Luka 21 dia miresaka mikasika ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy. Dia ity tantarana Virgine anankifolo ity dia mampiseho tantarana karazana olona anankiroa. Any amin'ny bokin'ny Efesiana 5:10 izy dia maneho ny sarin'ny Virgine ho tahaka ny fiangonana. Tahaka ny inona tsara? Ozy izy sotra masina rehefa miresaka Paolo hoe zaho izy dia tahaka ny lehilahy anankiray izay manomana ny zanavavy Virgine mba ho vadiny ny anankiray. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia mpanomana vehivavy tovavy izay isiaka vady. Tamin'ny andron'ny Estera dia misy tantara ohatran'izany rehefa isafidy vady ny mpanjaka
dia nalefa ny vehivavy rehetrarehetra izay mbola virjina tsy manambady tao amin'ny firenena medianina sy persianina dia prépare nyo papakabady io dia heritaona maninjitra zareo ny prépareny dia rehefa tapitra amin'ny préparation dia ho alailay mpanjaka amin'izay isafidy izay ho vadiny izy dia takan'izay ihany koa ny zavatra izay mitranga eto zany ity moa zany tsy tena ohatran'izay fa hoe virjina itsena ny papakatra indray ty sary nomeny Jesosy ity dia misy karazany anankiroa le virjina ny anankidimy dia maninona ozy izy fanaratsara aloha nareo ny anankidimy dia adala dia ny anankidimy endry dia ny mahasamihafa ny adala sy ny endry tsy hoe ny ray mahay matematika dia ny ray tsy mahay na hoe ny ray nianatra dia tsy navita fianarana kosa ny hafa fa ny mahasamihafa an'ireo dia inona resaka solika fitaiza tsy resaka solika fa resaka solika fitaiza zany hoe tamin'ny départ n'ilay tantara rehefa nitenenina zareo matomo izy nitenenina dia nisy olona ny antso dia ny resaka tamin'izareo izava virjina mila virjina folo zay zany ny recrutement mila virjina folo itsena amin'ny papakatra dia inona ny condition mila jiro mirehatra rehefa tonga amin'ny papakatra zay fotsiny donné azony zareo virjina folo dia jiro mirehatra dia lasa izy folo samy virjina dia naka jiro mirehatra dia tsy fantatra le papakatra na amfiry izy na amfiry no avy fa dia nampiretina fotsiny lay jiro zany dia karazana lampe zay lampe à huile filazana azy asiana menaka asiana diloilo ao anatin'io dia ampiretina lany misy lany misy ohatran'ny hitanareo reny fotsifotsy amin'ny labozia reny dia miditra ao anatin'le menaka dia dorana iny dia mirehatra eo iny mandrapalany ny menaka asikatreo dia inona le tantara amin'izay ozy izy sotra masina nylaza hoe mety tsy fantatra zareo zany le fotoana iavian'ny papakatra dia mety nanomboka fantatra fotsiny hoe ariva ony dia mety nanomboka tamin'ny enina ariva ry zareo ny teo dia nanomboka nampiretina ty jiro rehefa nampiretina ty jiro dia samy mba nampideraderany azy ty ny ana ie tsara izy zany dia napetraka le izy fa rehefa naharitra ela mipapakatra dia restory aloha le virjina folo satria nandrasana izy amin'ny 7 arivo tsy tonga amin'ny 8 tsy tonga amin'ny 9 tsy tonga amin'ny 10 tsy tonga reniko ny torimaso izy folo vavy rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray dia jereo amin'izay fa misy olona amin'izay ozy izy izay ny elolalana n'ilay papakatra dia ny antsoantso hoe indri ny papakatra mivoa amin'izay itsena azy mety tamin'ny 12 alina zany tonga amin'izay le papakatra natao hoe papakatra amin'ny teny anglisy izy bride le lehilahy no papakatra dia le vehivavy no ampakarina re misy tsy mahay rehefa raikitra ny fifanekena amin'ny mariazy dia ozy izy le lehilahy hoe za dia mapakatra anao ho vadiko dia ozy koa le vehivavy mamale za koa dia mapakatra anao ho vadiko ny vehivavy dia ampakarina fa ny lehilahy no papakatra dia tonga amin'izay le lehilahy andeha aka n'ilay vehivavy satria izay système nafanambadiana miala ao am'toerana zay zany le hoe andao ny rainy sy ny reniny raha lehilahy dia manatona n'le vadiny izy tanareo ny fiavian' Jesosy mitovy amin'izay sary zay tsy itsika ny tonga dia hoe any an-danitra fakahita fa izy no avy eo amin'ny raha an-lanitra aloha hitsenantsika zay le système na ampakarina sy papakatra dia ampakariny amin'izay tsika dia miara-monina aminy rahatr'izay zay fandehale izy dia lasa amin'izay zany ty hoe tonga le papakatra dia miteny izy hoe tonga le mpiantso injao mipapakatra mivoa itsena azy tonga le mpanaitra ny virjina folo amin'ny torimasony melohany fiaviany Jesosy Kristy dia inona zavatra nitranga melohany vanim-potoana izay aviany Jesosy dia fiangonana matory no hitany fiangonana variana no hitany fiangonana sondriana inona ny endriky ny fahasondrianana inona ny endriky ilay torimaso variana amin'ny asa izay ataony variana amin'ny fikarakaràn-janaka variana amin'ny fiainana andavanandro mandeha ny asa dia variana amin'ny tsy mandeha ny asa dia variana mamaolana
Zany endrik'ilay virjina izay matory ao anatin'ilay vanim-potoana anankiray zany dia zao tsy azo hitsarana mihitsy ny olona ho any an-danitra. Ny hoe satria ianona ohatrany tsy dia tonga foana izy amin'ny ianona amin'ny fotoana, ohatrany tsy dia tena mifolo oatra, ohatrany varimbarina izy mbola tsy parametra zay ilazana fa andova izy na tsy andova. Satria samy variana daholo izy folo vavy, samy restory daholo izy folo vavy, rehefa nahatrela ny papakatra. Fa rehefa tonga amin'izay no vanim-potoana hiaviany ilay papakatra, dia misy hiraka ny irana, intsao ny papakatra, mivoay tsena azy. Tao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao dia misy tantarana réveil awakening anankiroa. Anankifiry? Anankiroa. Anankitelo izy io, fa anankiroa no tena nanamarika ilay izy tany États-Unis tamin'iny siècle lasa iny, tany amin'ny taona 1900 tany ho any no niodikodina. Dia teo amin'ny taona 1950 teo eo indray nisy ny voalohany indrindra rehefa niainga ilay atao hoe Great Awakening, famoazana lehibe. Dia misy zany hoe itoriteny ny mpanompon'Andriamanitra anankiray fa tonga dia ny ray tanàna io mikatona daholo ny fivarotana hatramin'ny asa-panjakana akatondry zareo. Dia lasa izy rehetra mandeha tongotra ohatrany hoe animery atosika le toerana izay itoriana ny filazantsara, rodorodo be any, maty tanàna maty tanteraka ny tanàna anankiray, andeha hiaino an'ilay filazantsara. Olona amina miliona voakasika ao anatina fitoriana filazantsara. Tena liana ny olona, tena mirehitra ny olona, ary tena faly ny olona. Fa 10 taona teo eo nahareta le izy, dia nitsatra le fifoazana. Nanomboka indray taty amin'ny taona 1950 ka hatreo amin'ny 1970 nisy deuxième fifoazana faro nisokatra indray. Le tato zany fifoazam-panao linany amin'ny sotra masina, linany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tato amin'ny 1950 ka hatramin'ny 70 indray resaka don spirituel indray no nisokatra. Dia nanomboka niasa indray Andriamanitra dia nisy famonjena fanan'olona be dia be, fantsatra ihany koa zay. Miandritsika zao le famoazana fahatelo, satria manino matory indray ny fiangonan'Andriamanitra, matory ilay virjine, variana ilay virjine. Dia rehefa tonga io fifoazana farany io, Baiboly no manambarana io fa aminanina ny bokin'i Ezekiela ihany, mitambatra ny taolamaina, dia misy fofonaina avy amin'ny vavorin'Andriamanitra nitsofany, dia mitsangana amin'izay, dia amin'izay vanim-potoana izay. Zay vao avy amin'izay Jesosy. Fa zao etahan'ny eglizy iainantsika matory izao, variana izao, variana amin'ny confort, variana amin'ny zavatra maro isan-karazany sasany, variana amin'ny fahoriana ihany koa. Dia mbola tsy tena ilay fahavononana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Taontsika hiverina amin'ilay virjine amin'izay ary. Eto raha lasaina-bavy dia mampiseho foana ny tenin'Andriamanitra ny karazana olona izay misy ao anatin'ny toeram-piangonana. Misy karazany 2 foana ny olona izay misy ao. Jereo tsara fa rehefa miresaka ny soratra masina dia inona ny zavatra izay lazainy amin'izany fotoana izany ozy izy sy 2 vavy miara-mitoto vary ao anantoyany ray raisina ray avela. Misy roalahy miara-matory ray raisina ray avela. Misy olona mieritreritrana izy iny hoe aranofo izy iny, dia efa mijery ny rahalahiny ao akaikiny izy. Tsisy taraiky eto zany fa ngano taraiky eto fa za tsy maintsy laso. Na mijery ny rahavaviny miara-milalao aminy izy, dia mety marary koa fon'ny sasany dia tsy maintsy indry zany no taraiky. Amantsy tsy anaiky no taraiky zany. Fa ny endriky ny zavatra iny dia olona ao anatin'ny fiangonana daholo. Ny endriky ny zavatra iny olona miaraka miaino ny filazantsara. Ozy izy sotra masina ny laza hoe nisy olona manana tanimboly, tena mafivoa tsara izy, fa rehefa tonga ny alina dia nisy fahavalo na mafivoa ratsy kosa eo amin'io tanimboly io ihany. Io tanimboly io dia tsy inona fa ny fiangonana, ny fiaraha-miangona, ny fiarahana tahaka izao.
fa ao anatin'ilay tany dia mizara roa, misy ny voatsiparifary dia misy ny vary, misy ny virjinina 5 endry dia misy ny virjinina 5 adala. Ary raha jerena mivantana fotsiny ireo, tsy tanao izay mahasamy hafa azy. Tsisy, satria samy virjinina. Rehefa naharitra ela mipapakatra, samy restory. Fa tsy hoe ny adala restory, fa ny endry ny ridiridy be masony, tonga dia ozy izy ny endry tsisy miala eo ravavy. Fa mitovy daholo le tao anaty rehetra, samy miady mafy, samy mba nanetsika an'ilay ezak'ezany tsirairay avy, fa tsy naharitra an'ilay fiavian'ilay mpapakatra izy, fa samy restory daholo. Za ta ilaza aminao androany, fa ny endrika ivelany dia tsy ahitana mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra. Tsy hitanao izany. Tsy teny amin'ny fitafiny mahazanak'Andriamanitra. Tsy teny amin'ny fitenany mahazanak'Andriamanitra. Tsy teny amin'ny asa taony mahazanak'Andriamanitra. Ny fomba fijereo fiarahamonina, tadidinareo ity formule izay nitenenin'Andriamanitra ity ao amin'ny bokin'ny Samuel, rehefa andeha hifidy any Davida Andriamanitra. Niseho teo anatrehan'ny Samuela taminany ny lehilahy anankiray atao hoe Eliaba, ranjanana tsara, miara-mila, bokonozatra, miaraka amin'ny lefiny. Hoy Samuela nahita azy, tena tia mihitsy fidiany Jehova. Reto zalahy reto, ohatrany tsy tena mandresy lahatra, fa tia ray ity, bokobokona tsara, na ny fiteniny ara-mibetrobetroka tsara, mety tsara mihitsy n'izany. Tena tia ny fidiany Jehova. Andeha hanositra azy Samuela akalay anao an'le mixture abo atao anaty tandrokomby, alaina ny diloilo, asiana zava-manitra, tototono, ho araraka eo ambony loha. Hozy Jehova, non, tsy mahazo manositra an'io ianao, fa tsy io zany ny fidiko, fa tsy mba tahaka ny fijerin'olombelona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery izay miseho ivelany, fa Andriamanitra mandinika ny fo. Ny ivelany tsy ahitanao ny mahavirjena, ary ianao tsy hitanao ny tsy mahavirjina moa zany, ny mahavirjina 5 endry dia tsy hitanao eo amin'ny ivelany. Tsy hitanao amin'ny zavatra atao. Ny olombelona rehefa mijery ny olona tsirairay avy izy dia ny toetrany no izaozeny azy, no hitsapahany azy. Dia rehefa metimety amin'ny eritreretin ny zavatra izay ataona, ohatra hoe indramany vola ianao, dia manome anazy izany, aika mba kristianina. Aiza moa nareo no mivavaka? Mahafinaritra kosa. Paster Tovo, za mananaraka an'ino manao. Mahafinaritra raha ohatra izany ny aviany, ho avitsika, ho avy. Zany ka tena pino marina zany. Satria manino? Mifanaraka ilay zavatra ivelany, ilay sary ivelany. Ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreretiny indray ilay sary ivelany, dia mitovy amin'izay ihany. Zay ka mba kristianina ozy izy, dia avadiny indray ilay izy, zany ko mba kristianina. Tovy le fiteny, fa le intonation fotsiny miova, zany ka mba kristianina, zany ko mba kristianina. Tovy mahagaga ilay teny malagasy. Intonation fotsiny novainao, tonga dia hafa mihitsy fanenon'ilay izy, tonga dia mahazo daholo mandrerehetra hoe tsy fandokafany zany, tena tsindropaingotro zany. Dia rehefa hitan'izay sary izay, ilay sary ivelany izay aseho, dia ozy izy tsy izy io. Le sary ivelany izay aseho, izy io, fa tsy zany no famaritana. Ny sary ivelany izay aseho atsika dia tsy mamaritra ny zavatra ao anatintsika. Tsy hoe rehefa tsy mifoka asikary, tsy hoe rehefa tsy misotro toaka, tsy hoe rehefa motina tsara ny fomba fiteny, tsy hoe rehefa mamonjy fiangonana. Dia zay natao hoe virjinina 5 endry, tsia virjinina fotsiny ihany zany. Fitondran-tena ivelany fampisehoana. Tsara aloha le mahavirjina sa ratsy. Ilaina sa tsy ilaina? Ilaina zany, fa tsy zany no afahana miditra. Tsy le mahavirjina ngeny no nafahandry zareo niditra. Ka hoe nasiana dokotera iza toetran'izy folo vavy no ny tonga mpapakatra. Hoe iza mbola virjiny, ary reto nanondrana restory le 5 endry dia le 5 adala nanondrana. Tsisy nahita.
no nitaitra le dimiendra verinainy izy dimy mivavy mbola tsy tonga e fangana reo tsy teo ka teo ihany tsika fa ohatra ny varimbariny mbola samy virgine inona ny tika zany mbola samy tsara ny fitondran-tena sady zany endrika virgine fitondran-tena fa fitondran-tena tsy mitondra ny fiainana mandrakizay azao kely azay aloha le namanao akaikinao fitondran-tena tsy mitondra fiainana mandrakizay azonao zany tsy ratsy io fa tsy eo ny lalana fa iza moa ny lalana za rery any lalana sy fahamarinana ny fiainana zay ny nahatonga lay tovy lampanankarena tsy nanana antoka mihitsy izy eo any kanefa raha fitondran-tenany faran'izay tsara zany rehetra zany o zay efa vitako hatry ny fony ambola kely zany aza mijangajanga zany fiainako zany zany manajany rainao sy ny reny zany tena loloaviko atapony lony ray aman-dreniko zany manajany sabata izany vitako tsara daholo fa misy manelingely azy any anatiny any satria tsapany fa virgine izy fa tsy azonao antoka hoe adaly izy sahitry ny zavatra fanaon'ny olona dia zao le maha-virgine iny ny kolokoloana sy karakaray le fitondran-tena no amboamboarina foana mba hananana assurance mba hananana antoka fa ao amin'le lalana tena izy isika jereo tsara fa rehefa mandeha any am-piangonana tsika ka misy razana hoentina any dia ny asa soa ataon'iny olona iny foana ny tantarainy eo zay ny anomezana antoka hoe izy dia tena zanak'Andriamanitra izy dia mahazanak'Andriamanitra tsy any amin'ny asa soa atao tsy any amin'ny zavabita tsy any amin'ny fanatrehanao ny fahatongavanao eto am-piangonana azao kely aloha le namanao hoe tongava foana na izany so dia maheno azany dia hoe kay moa fa misy koa olona mandray an'izany automatika fotsiny tonga izy dia mireharebe fotsiny amin'ilay fahalalana hoe io rahalahy tsy aniny zany tsy hoe tsy hitanao any am-piangonana ny tenantsika dia tsy izy tsika virgine dimy endry fa tsy mandeha ny am-piangonana fotsiny ratsindraindray fa misy toerany daholo ny zavatra rehetrarehetra misy toerany ny asa soa dia misy toerany lay solika tsy azo ampifanankaloziny reo tsy azo atao hoe aleo le izay virgine mba iny ny parametra idiranay eo amin'ilay fampakaram-bady satria izay fandeha le izy avy mampirehitra lalalay olona izay lay mpapakatra izay hiditra izy dia miara-miditra aminy miara-mifaly aminy eo ary zay le tantara hoe no nitafiditra lay mpapakatra dia narindrina amin'ny varavarana dia tonga amin'izay lay virgine dimy adala teo hoe tompoko voay izahay ozy lay mpapakatra tsy fantatro mihitsy nareo navaiza miala amiko ianareo mpanao meloka nefa virgine zay no mampatonga ny misy tantarany amin'ny sotra masina milaza ohatran'izany ho avy eo anatrihan'i Jesosy ny olona dia ilaza hoe zinginanao an'izao zainge ohatran'izao hoe fa mpanao meloka ny anarany nefa virgine jerenao ilay izy mpanao meloka nefa virgine sa tsy zany moa ilay izy so dia zany mamorona aloha ohatra zavatra afaka ilay izy ko any mivaky teny hafa ny misy azay zavatra fa mitovy foana ilay izy ao anatina fiangonantsika ao anatina fiarah-miangontsika averina amintsika foana ny Korintiana voalohany 7:5 izaho toetra ny tenanareo fatariny ao anatinareo fa ny atao hoe virgine dimy endry dia amin'ny farany le izy ho fantatra manana solika fitaiza ao amin'ny fitoerany Ozy ako nanome fanazavana ny Israely manana akanjo zay ny Jews tsy manana pataloha sy robe zany tsy mampitombona mihitsy an'le hoe aoka ny lehilahy tsy hanao akanjo behivavy aoka ny vehivavy tsy hanao akanjo lehilahy dia pataloha ny dikany tsisy nanao pataloha zany mosesy tsy nanao pataloha tsy nanao kilaoty fa akanjo rebareba be ny nanaovany mitovy daholo ny an'izy rehetrarehetra
fa ny dikany hoe aoka ny lehilahy tsy hanao fitafiam-behivavy sy aoka vehivavy tsy hanao fitafiam-behalahy. Ity resaka impudicité ny antony zavatra iny hoe ity misy akanjon'lay lehilahy tsy azon'lay vehivavy, tsy azon'lay anabavy ny anaovana intsony, na blouson ny anaran'io, na t-shirt ny anaran'io, na iny zay lalàna iny. Napetraka teo amin'ny zanak'Israely taloha, resaka fandamina mpiara-monina dia tsy azon'ny lehilahy atao ny manao ny akanjon'ny anabaviny. Zavatra amin'ny fiarahamonina malagasy koa ary misy an'izany zavatra zany. Zavatra naturel tany anatin'ny olombelona tany navoaka ho lalàna fotsiny, fa tsy hoe tsy mahazo manao pataloha, tsy mahazo manao tsy fantatro avy. Ny rahalahy moa zany raha te hanao zipo tsy maninona fa za aloha tsy hanao rahalahy. Dia tohizantsika le resaka. Ity tantara ity ozy tsika tao anatin'ilay izy. Samy miaraka eo daholo. Samy miaina. Le zavatra vahatsika mihitsy ao anatin'ilay izy. Toerana mitovy nisy andry zareo. Ary jereo tsara fa samy miandry ny mpampakatra daholo. Samy miandry. Tsisy lasa nandeha boîte de nuit teo. Tsisy lasa nandeha ny revy teo. Tsisy tovolahy naka ny sasany. Dia hoe reny le adala fa nanaraka. Zay madala azy. Tsy natato fakapanahy. Vao nisy tonga fotsiny ny jiko sa manjako ela. Dia tonga dia tsy nataty. Zany fe. Reza dia sany fefakadiny te dia lasay madala azy fefakadiny. Tsy naharitra ny fiavian'ny tompo. Fa be dia be ny olona aharitra ny fiavian'ny tompo. Fa rehefa tonga ny tompo, nanjavona ho ny sasany fa hoana ny taraky. Lasa izy. Dia mandeha tamin'izaho mbola kely, mbola vao converti 17 taona angambany. Dia restory atao an-tranonay, amin'ny chambre ambony zany. Dia rehefa restory ako dia ny foa tsy haiko tamin'ny 9 angambany ohatratra zany. Dia hitanao le maso le mbola le manjepijepy iny, mbola tsy tena ao tsara. Dia vao foako dia io masoandro mody io, non le volana, nanomboka miakatra le volana, dia menamena be lokon'le volana. Tena tonga dia nijery, Jesosy io taraiky ve aza. Tena taraiky ve aza. Satria mantsotra masina milaza hoe ny volana ampodiana ho rà, ny masandra mazinina. Tena ho zany jery, tena taraiky ve tsika zany, fa tena efa vadika rà le volana nefa zany mbola eto am-pandriana. Zay zany vao tena hoe restory teto zany, tena taraiky. Fa le fatoriana, ny favarianana, zavatra mety mitranga ao anatin'ny fiainana, mety hitranga daholo zany. Fa manahoana solika fitaiza, anananao ve zany? Anananao ve ny fanamasina zay mantsy miendriky ny solika fitaiza? Lay tahiry miafina izay tsy nanana n'lay Virgine 10 atala, fa nanana ny Virgine 10 endry. Jereo hatramy fiandohan'ny tantara dia fanipirina tao io zavatra. Io tsy zavatra nalaina teny am-pandinana. Ohatra ny maharitry izy zany, andoha hitady aingana aloha dia n'izao. Fa tena efa hatramy voalohany dia efa nanana n'lay Virgine 10 endry. Ary ny atao hoe Virgine 10 endry dia tsy misy karakteristika hafa, tsy misy toetoetra hafa ananan'ireo ankoatra ny solika fitaiza. Tsisy hoe ny randram-bolo zay endry, na hoe lava volo tsotro amin'izao, fa le ambiny nanao satroka. Tsisy famantarana hafa mihitsy, fa dia solika fitaiza. Irery any. Inona moa no tiako lazaina aminao amin'izany? Osika toy ny resaka hoe l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ny olona dia mijery ny zavatra miseho ivelany, ny zavatra miseho ivelany rehetrarehetra. Tsy hoe mety fa tena tsy ahitana. Nalay olona tena any Kristy marina. Ny fomba fanao zay mahatonga antsika hoe tsy any amin'ny fomba fanao ny tondrotondrotro. Ianao mpisotro toka io, ianao mpitsangajanga io,
ianao miaraka mivadin'olona io ianao tokantrano maso io matoko tsara mihitsy molotry reny olo reny badin'inga izay zavatra io maranitra mihitsy molon'io itifotr'olo zay fa tsy teny ivelany zany tsy filazana amintsika zany hoe mety ny fiainanao ataovy amin'izao fotsiny ihany fa zasy ianao mila mitondra tena tahaka ny verjina amen na dia tsy zany ary ny idirantsika ny lanitra ny mahaverjina antsika raha lasana bavy io ny antom-pahavelomantsika ina moa tiako lazaina ao anatin'izany le mahaverjina iny ny témoignage manina ianao no mbola velona satria araka izay mihitsy hoe l'homme regarde ce qui frappe les yeux ny olombelona lay olona manodidina anao mijery ny témoignagenao ivelany ny olona tsy mahita an'izay any anatinao relation personnelle anao amin'i Jesosy tsy hitan'ny olona fa inona ny hitan'ny olona ozy izy sotra masina ny boky Petera voalohany toko 7 any hoe nareo vehivavy ozy izy aokinareo hitondra tena amin'ny famotinana hitondra tena amin'ny famotinana misy zavatra tansainy be dia be ao mandresy lahatra ny olona izay mijery hideran'ny rainareo zay any an-danitra mba ho zanaky saray ihany koa ianareo izay sady mitondra tena tsara no nanaky ny vadiny hitan'ny olona ranabavy amin'ny alalan'ny soumission anareo amin'ny vadinareo amin'ny fanekenareo ny vadinareo izy miteny hoe zany aika tena kristianina fa ianao malala fa ny maha-kristianina anao dia tsy ny soumission anao amin'ny vadinao fa Jesosy velona ao anatinao solika fitaizanao mipirina tsara ny andro ny fiavian'ny tompo fa iny kosa iny seho ivelany ny kasika ny folo lay mpijery dia nahatonga azy lina ny amin'ny zavatra lazainao ny amin'ny zavatra torianao mahatonga azy mimanatona an' Jesosy ohatra ny tiako ho fantatra tsara zany zavatra zany ohatra mandresy lahatra zany mahatsiaro aoko ny tantarana rahalahy anankiray zay hoe ny anona tonga mivavaka dia ny conviction hitako teo amin'ny olona hoe le zavatra toriany le zavatra iainany tena resy lahatra izy dia nanomboka an'izah hoe ahoana ohatry ny ahoana zany zavatra zany natonga Mosesy nanatona an' Jehovah nge ka seho ivelany nanaovan'Andriamanitra démonstration satria ny olombelona zay l'homme regarde ce qui frappe les yeux nanaovan'Andriamanitra frappe les yeux Mosesy nasiany hazo mirehatra teo amin'ny tendrombohitra dia izy Mosesy ry misy hazo mirehatra lasa izy nandroaka osy aloha ondry moa zany nampisotro ranony ondry vita fa mpisotro ranony ondry afaka adiny roa ohatra fa tsy io ihany ve le hazo nirehatra teo to mbola tsy levona ihany ny afo eny mety izay zany aloha tonga ny arivo mbola mirehitra ihany tsy miova le hazo tsy normal io lasa amin'izay izy nianika teo amin'izay Andriamanitra ny resaka taminy dia takizay ihany koa ny fitondran-tena tsika tsara isika mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra isika mitondra tena tsara isika mivavaka isika manompo reny zavatra reny mifrapen'ny mason'ny olona reny ny antom-pahavelomantsika dia rehefa avy eo amin'izay manatona ny olona mahita an'ireny zavatra reny fa le fifandraisanao amin'ny Kristy iny no mahaverjina dimy endry anao iny no afahanao milaza eo anatrehan'Andriamanitra ny ray androany hoe tena zanaka marina satria izao ny ambarany soratra masina izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ny tombo-kase ny atao hoe tombo-kase dia tampon ianao zany manana dossier any an-danitra dia io dossier io misy ny anaranao sy mombamombanao dia tsy ambany misy tampon any lanitra zanaka io dia rehefa ho avy vanim-potoana anankiray hidirantsika any lanitra tsy mila resaka be hoe nanao inona ianao sa tsy nanao inona fa ny dossier anao fotsiny tonga dia jerena ao amin'ny lisitra ao fotsiny boky fiainana ny anarany ao amin'ny lisitra ao fotsiny ao izy ka lao izy hiditra anjely ao ranaka lao izy hiditra fa misy karazana olona kosa présent foana ao am-piangonana manao karazana asa somaro isan-karazany manao hetsika maro ara-pivavahana fa Paoly mihitsy nilaza fa inaka izy so azoko na ho atolotrodorana zany tenako
Inona kay soazoko na omeko ny malahelo ary ny fananako rehetrarehetra. Inona kay soazoko mbola piny ary hoe manana an'izao don rehetrarehetra izao aho. Amin'ny boky Matthieu ao misy an'izany tantara zany hoe zay efa naminany tamin'ny anaranao. Frappe les yeux daholo zany rehetrarehetra zany. Misy mpitory-teny, rehefa mihaino mpitory-tenitsika indraindray, frappe les yeux ihany ny tena teneny aloha ilay namanao tsy frappe les yeux ny lohateny aloha. Fa ino ny tena malina antsika, izy kosa ange tena ohatrao, tena le mararo a tena sitrana, tena le ohatran'izao, tena le ohatran'izao, fa ny solika fitaiza, ny fanamasina. Ozy Paul nyresaka tamin'ny olona tany Samaria. Efa niraisinareo ve fanamasina? Tadidinareo izay teny zay? Tamin'ny Pentekostsika niresaka an'izay. Efa niraisinareo ve fanamasina? Fony ianareo vonina. Ino zany fanontaniana zany? Pintsotra fotsiny ianao. Sa olona manana solika fitaiza. Eninao ve fanamasina ao anatinao? Ny fanamasina tsy conscience. Ny olombelona rehetra manana conscience. Misy olona miresaka ohatran'izany mihitsy hoe fanamasina tamika janono io sigara io conscience anao zany. Satria manino ny ray aman-dreninao ny teny an'izay foana dia lasa miverina ilay izy farany janono io sigara io. Azo ianao fa fanamasina koa ilay izy rehefa avy eo. Misy olona manondrana ohatran'izany mihitsy nandeha tamin'ny Soavinimera zay nitoro filazantsara dia zao olona zay fanamasina taminy hoe teneno ry zareo mba pio arabola. Fa sahirana izay. Satria tonga foana izay mitory. Tonga foana. Sakerinandro. Tonga dia samedi iray manontolo nandritry ny 2 taona angarangidina non stop. Fa rehefa eniny fona sy fananao efa tsy atitsony ny tompo dia mijanona amin'izay ianao. Tapitra ny amin'ity tantara ity. On passe à autre chose. Dia zany no resahan'ny fanamasina taminy resao amin'ireo olona ireo problème anao fa anampy anao arabola ireo olona ireo. Dia me fotsiny izay ny aino an'izay zavatra. Fanamasina tsy conscience any anaty. Tsy feo ny fieritreretana. Fa fanamasina ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra miteny aminao hoe zanako ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra miraza amin'ny bokin'ny Romanina 9:9 ny fanamasina miara-miteny amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Ary raha zanaka dia mpandova, sady mpandovan'Andriamanitra mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy, tsy nony amin'ny nataontsika fa nony amin'ny nataon'Andriamanitra. Madiva marina sady tsika rahalasiana bavy. Ny mahaverjinina dia ny zavatra izay atao. Fa ny mahaverjinina dia miendry dia ilay fanamasina any anaty. Io fanamasina io no miazona ny flamanao. Ao anatsika misy flamme. Fampiresaka kely izay firmenada kely tamin'ny Zoma. Hoe ahoana ty resaka zanak'Andriamanitra ty fa indraindray misy zanak'Andriamanitra manondrana. Zany tena misy. Fa io fanamasina io tsy mamotsitra zany mihitsy. Misy fotoana ianao fa tsy te hanao tsony. Misy fotoana ianao fa leo. Misy fotoana ianao fa reraka. Misy fotoana ianao fa lany ny energia anao. Fa miala kely ianao dia miverina indray. Tsy mamotsitra zany ianao fa eninao misy afoana ny anatinao. Tsy ao amin'ilay asa. Ny asa le maha-olombelona iny mety atao iny mety tsy atao sisa rehetra. Fa le firaisanao amin'ny Kristy mihitsy. Azonao ve le zavatra resako? Tena le relation personnelle amin'ny Jesosy mihitsy. Fa ny asa tsy any mivelana mihitsy. Tsy haiko raha tafapitany aminareo le resahana. Tsy any amin'ilay ivelany. Raha vao miresaka Jesosy ianao, raha vao miresaka fiainana mandrakizay ianao, raha vao miresaka fiainam-panahy ianao, tsy any amin'ny ivelany. Fa le afo mirehitra ao anatin'ny fo mihitsy. Ilay relation personnelle tsy à l'aise. Ny olona amin'ny Kristy tsy à l'aise zany raha vao tsy mety ny fiainany miaraka amin'ny Kristy. Tahaka ny mpivady tena mpivady marina. Misy mpivady tsisy olana amin'ny 3 volana tsy mifampiteny. Tsy tena mpivady reny. Fa ny tena mpivady tsy à l'aise. Tsy maintsy misy ray mody mikasikasika mikisikisina foana. Reny izy ny tena mpivady. Ary ny alalana azy misy complicité fa tsy hoe le ray foana no mikisikisiny mbola tsy izy raha vao le ray foana.
déséquilibré ny tokantrano raha voatra zay. Fa ny alalana azy hoe tena natao fomba filazako anazy moa pizza, misy para ohatran'izao. Hoe tena pizza natao hiaraka reto anankiroa reto dia mandeha ohatran'izay vao misy ray ataony iray matsapa izy tsy mety kisikisiny. Ny anankiray indray dia efa aniko ny anankiray kisikisina fa raha vao mandeha ilo io tsy mety. Dia tahak'izay ihany koa amin'ny Kristy, ilay relation anao amin'ny Kristy mihitsy tena henonao ny fahavelomako Jesosy Kristy. Za tsy mila azy itahy, tsy zany ny ilako an'io Jesosy. Tsy hiaro azy, natapitra rehefa avy eo ary fiainako tsy zany ny zava-dehibe amiko. Tsisy manome anao an'izany sentiment zany afa-tsy ny fanamasina, afa-tsy ny solika fitaiza. Io ihany manome an'izany, io ihany mametraka an'izany zavatra fa ny olombelona tsotra amin'izao fotsiny. Raha vao tsy azony rehefa azony le zavatra ilany sy le zavatra iriny sy le zavatra mahafinaritra azy, mety ny fiainany, mety ny fiainany. Tonga dia ozy izy miazonay ny tananao, satria mety ny fiainany. Fa ny olona amin'ny Kristy tena le relation amin'ny Kristy mihitsy. Iny tena heno mahafinaritra azy. Iny ozy ato le complicité ana mpivady angetsy resaka hoe miara mandeha restaurant, miara mahombina, samy fa tena le fiarahana eo, fampikisikisina eo. Na mety na tsy mety izay atao, mety tsara mihitsy izay le relation. Fa raha vao ny relation hoe raha vao tsiampy vola dia zaho aza jerijerena. Tsy tiako mihitsy za vandravandrano ohatran'io. Misy tsy miady aho izay. Fa rehefa mpivady miara mirony eny foana. Tanao misy an'ilay dadabe sy bebe raha vao maty ary ny anankiray dia efa le ray efa mamoy fo. Tsy mety mihinan-kanina intsony izy. Sahirana mihitsy ny zanany natao hoanina ary ty tsy mety mihinan-kanina intsony izy. Satria misy zavatra mifamatotra, misy aina mifamatotra. Le ray amin'io, le maty amin'io kizitim-belona, ianao leo be miaraka aminy. Ny anazy iny mifamatotra amin'iny ny aina. Zavatra incompréhensible. Fiarahana amin'ny Jesosy koa inge ohatran'izany. Indray ianao mba mangataka efa manao mimitsy mahazo ninina mihitsy fa dia tsy hainao mety foana. Ohatran'ny hoe ny fifamatorana aminy foana ihany, mbola eo ihany. Indray ianao fa mahazo latsa hoe tena fa ahoana ihany le Andriamanitra re, tsy haiko hafa nazako ara tsy mahazo inona mbola hijanonako eto fa dia ny fiainako le tena miaraka aminy fotsiny. Vavaka fotsiny aminy. Nde hivavaka tendrombohitra tsy hitako loatra hoe azo inona fa inona ny tombotsoanareo any tendrombohitra any e. Tsisy fa le hiaraka aminy fotsiny, zay fotsiny any. Zany le solika fitaiza, zany le asa fanamasina any anatintsika any. Fa raha tsy mba mirehitra any anatinao zany, etaeta, filinina zany. Filinina mihitsy le izy raha lasenabavy. Tsy le hoanina sy tsy hoanina ny olana. Fa ozy ato hoe io na mofo maina ary ny rahan'le mpivady eo, mbola mahita tsirony, asivo sirama, asivo ronono kiama. Matsiaro fahazazany, sina nestle ao anatin'le mofo maina. Le sasany asina totomboandro. Zay dia mahasambatra. Fa raha vao mila zavatra extraordinaire be zay hoe zany ka zany ka fiainana, tsy fiainana io hitanao. Dia tahak'izay ny ao amin'i Jesosy hafa koa. Tsy hoe rehefa mahazo fiara ianao dia zany miaraka amin'i Jesosy. Tena joroana efa-volombelona aminareo. Fa ity fiarana ity asiana autocollant mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zavatra. Asiana soratra kely ery ambany ery autocollant montimontina mahafinaritra tsara kely. Zanak'Andriamanitra. Son of God. Zay kely style Son of God. Ary zareo ny tobila misy an'ireny, tsisy 404 basé misy azamy mihitsy. Tsisy azamy mihitsy. Raha ho fiara rera-dreraka dia na valim-bavaka an'io na fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao. Fa rehefa miakatra niveau izy, Son of God. Rehefa le tsy dia be resaka reny ny tompony sarotrondro fotsiny eo. Moa izay ianao anam-panjono no ary fety zavatra ty. Reny zavatra seho ivelany daholo. Fa relation intime, fifamatoranam-po, izay tsy vokarin'ny zavatra hafa ankoatran'ilay solika fitaiza.
ny fahalatsahana raha lasanam-pafy tsy mamaritra mihitsy hoe tsy izy ianao. Ao paheresy kely aloha ny namanao ny fahalatsahana tsy mamaritra hoe tsy izy ianao. Izy samy mandalo an'izany daholo. Ny toetra ny fahalemena, zavatra mbola maniditsidina, ny maha-olombelona misy daholo zany. Ny sasany fotsiny hita maso mibaribary, ny sasany miafinafina. Dia ozy izy ilay manana miafinafina, zay tsy manana an'izany ka. Zay tsy oatra an'izany. Dia ohatry ny hoe ianao no tena farany ratsy rehefa oatra an'izany. Raha ilay fanontany any amin'ny examen. Ahoana ka ilay ohatry ny mahay be daholo zany ilay ankizy. Ianao ohatry ny donto zany ahoana ilay tsy mahay. Na ilay baka ny ray andro zay. Ozy izy ilay keplera zay nanontany ahoana moa raha tovy ho fandehan'ilay intégral. Ozy an'laza hoe vanga misy an'izany anaty cahier. Efa hiditra salle izy manontany an'izany ahoana ho fandehan'ilay intégral. Voaka résultat avy eo za afaka keplera tsy afaka. Nefa keplera mahay intégral za tsy mahalala fisy izany akory. Fa za vita za nanala examen tsy ho anareo mpanala examen. Za tena ijoroako vavolombelona mihitsy zay haiko ihany soratako zay tsy haiko sautiko. Rehefa tonga ny amin'ny 12 iny zesta mihitsy aho voaka za voaka voalohany. Ny olona tsy namiandry an'ilay fotoana farany iny tena makatsero ny farany. Atao daholo ialana any eny na tsy haizao ary soraty andro fotsiny aloha. Tsy manao azy zany. Ny azy haiko no soratako zay tsy haiko. Manomboka amin'ny 12 ny anaty atidohako efa henako sosy petit pois. Zay ny komandiko rehefa avy eo dia lasa mivoaka dia mihinan-kanina dia verina indray aho. Fa zay ny tantarako. Za afaka keplera tsy afaka. Maferana amin'ny tompo ihany koa misy zavatra mbola latsaka ny anatsika. Fa tsy reny mamaritra Virjina dimy adala ianao. Amen. Mety mbola misy fahalemena ny anaty. Mety mbola misy zavatra tsy vitanao. Tsy manamarina anao zany. Tsika mila miova ary mandroso hatrano sy Paul mihitsana isan'andro ny toetra ivelany. Miavao isan'andro araka ny fomba-panahy ny toetra ianatiny. Fa tsy reny toetra ivelany reny mbola mahatsizy anao. Fa le tsizy angefatra amin'ny voalohany tsizy sa tsy zay vakitsika teo. Ny Virjina dimy adala ozy izy nanana ny fanalany dia nanana ny afony fa tsy nanana solika fitaiza. Voandininy fa firy dia efa misy an'izany. Izandray ilay izy teo. Voandininy fa 3 dia efa milaza sady. Ilay izy igny tsy adala aty amin'ny 3 izy dia efa milaza hoe adala reto. Fa ny adala nandray ny fanalana nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika fitaiza. Tondra solika atao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Sady misy ao anaty réservoir. Zay mantsy io fitondrany io. Réservoir kely ohatry ny tavoahangy kely zay. Afatotra amin'ny ceinture eto. Miafinafina tsara ao anatin'ilay robe ozytsika. Dia araraka io rehefa lany le izy dia araraka io dia io ny andrasana mipapakatra. Ny fanamasina irery ihany ny afahantsika miandra mipapakatra. Ary io ny ankasitrahana atsika. Fa ny fitondrantenantsika masoa ny olona, mafaly ny olona, mamelona ny olona. Ino natao hoe témoignage zay ahafahan'ny olona manaraka ny tompo ihany koa. Fa solika fitaizanao eny ny ahafahanao miditra lanitra. Azonao le toeran'izy roa samy mety daholo, samy tsara, samy ilaina. Fa misy ny priorité. Inona ny priorité? Solika fitaiza. Solika fitaiza. Tsy maha-Virjina ny travaiena voalohany, fa solika fitaiza aloha. Rehefa anao paky anao satria efa ho avy izy zao dia tsy mikotrana ny alefa voalohany. Fa ninona? Fisoratana anarana aloha. So ianao mikotrana zay vao hoe tsy fantatro akory. Loza nge zany hoe ianao fa niezaka be tena nandritra ny taony. Rehefa tonga zao efa tombotombotra ohatran'izao izy feno mpiazakazaka eraka n'io terrain rehetrarehetra io mikotrana manao 800 mètres sy 1000 mètres. Ianao zany tena namoko voko be mihitsiny.
lasa ny korsa tena posture anao, posture du gagne ao, raikitra. Efa somokotra be mihitsy maso hoe tena nataontsika mahity ty androany, ianao ny voalohany. Izy moa ny anaran-dranga? Tsisy an'izany ato. Ianao kosa rangaza manao vazovazy raha metra fa tsy. Aiza ny anarale kofy boîte ny tsy ao fa tsy. Tsisy ato tsisy jereo io. Rakoto vazaha tsisy rakoto vazaha zany ato. Antoine vao mainka tsisy. Niezaka nefa tsy ao. Manatay virgine ty miadala. Niezaka ho virgine. Nitazona ny maha-virgine. Fa tsy manana solika fitaiza. Miverina mibazo foantsika. Satria manino raha misy diso lalana amin'ilay tantara. Ka hitondra fanazavana eo anatrehan'ny Tompo, zahay efa nanao azy. Zahay naharitra an'izao. Zahay 20 ans, 20 taona nanao an'izao asa izao. Nitondra an'izao. Za mpampianatra sekoly alahady mandra-pahafatiko. Za mpitarika mpitery. Ary za tena andany vola mihitsy tao anatin'izany. Za rehefa le mihira tena le mikipikipy mihitsy. Ary tena problema raha mitonga eo le mpidera namany le mpahamalana. Izany le nitra feo mihitsy mba tena voninahitra Andriamanitra. Manala baraka an'Andriamanitra ny zavatra ratsy. Miditra vany le mpahamalana midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Loza. Loza nge zany. Ady ny olona amin'ireny mpahamalana ireny tsy hainy mihitsy hoe mamalana izy. Izy tena manovokovoka angalan'ny herin'ny ray manontolo. Raha vao izy manao position ohatr'izao miala teo zay. Anao azy iny. Fa izy mazo hoe midira fifalian'ny tomponao. Dana misy le sary le olona le niasa hatry ny narainy. Dia hoe iny ary tafiditra. Izy amin'io zany le niezaka be amin'io zany efa mitazana ve? Tafiditra. Raha reny ny tafiditra antsika angamba mahazo ny seza voninahitra. Reny ara ohatran' zay. Satria zay, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Nen'olombelona le ivelany foana. Iza nanao inona. Iza nanao inona. Za nanao mihoatra no ihany. Za tafiditra ka. Azo antoka ny lalana. Raha reniny ao. Tafiditra tsika. Fa tsy ohatr' izany le izy. Fa nisolika. Azontsika izay. Tsapao tsara mihitsy ny relationao sy Jesosy. Inona ny relationko sy Jesosy? Fifamatorana amin'ny zavatra ivelany ve? Sa fifamatorana am-panahy? Fa fifamatorana ao am-panahy no maha-virgine tia miendry anao. Fifamatorana ivelany, eny maha-virgine fotsiny any. Sy fijona vavolombelona. Amen. Zay avatra zay ihany koa dia izarana amintsika tsiraray avy hoe tandremo tsara ny fitondran-tena sy ny zavatra ivelany na izany na tsy izany. Mba tsy hijanona fotsiny tsika ho olona manana solika fitaiza fotsiny ihany. Fa mba mahafokatra ihany koa an'i Kristy. Amen. Tsangantsika hivavaka ankehitriny samy miresaka amin'ny Tompo araka izay nitaritany androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotovoka.